amboadia sy ny elefatelo ny akoho ny ambodia ary ny katsaka moa hoe akoho sy ny ambodia sy ny katsaka raha ampitaina amin'ny lakana de ianao mitondra ny lakana de ianao nefa tokony intelo mandeha ihany 3 aller retour raha mandeha ianao ka aterinao ny akoho de tsy maninona raha ihany ny afaka hoentina de raha miverina ianao de hoentinao ny katsaka de hoan'ny akoho ny katsaka raha miverina ianao ka hoentinao ny ambodia de hoan'ny ambodia ny akoho ahoana ny fomba hitondranao an'ireo tafapitery fa ilo matetika tsy hainay le valiny ka tsy hainareo ve sy hainay 2x plus 3 égale y au carré bon inona le tia ny anaran'le hoe rehefa hoe 3x au carré plus 2x de inona ny anaran'le esorina le 2x plus 3 inona ny anaran'ino ela tsy nianatra le tsy ina factorisation iny inona ny anaran'le miala voalohany iny premier facteur premier facteur 3e BBC zany ary inona zany katsaka ino kato zany le katsaky larisa tany ka fa matetika kosa aloha raha voto mba efa mba nitete espace mary any fa misy kosa aloha tena ratsa le sakafo rehefa mitoerontra reny zao ny olana tsy manaratsy an'le mivoaka iny tam'le hitako tany tena hitako mihitsy matetika mpanao animation indray ohatry ataony zara afara olona foana ao anatin'le izy ohatran'izay amikambina kaly tsy lany eo no miny an'le mpanao animation manoro hevitra anareo indray moa amin'iny zany fa niteny efa manatraika efa be amin'ny fikaliana rehefa mandeha manao événement zany rehefa mandeha manao événement na olona mbola vaovao ao anatin'le asa ianao na olona efa taloha ao anatin'le asa ianao de tsy tokony manao hoe oka ihany tsy tokony manao hoe sitrany ahay tsy tokony manao hoe tsy maninona tsy tokony manao hoe fotsiny fa tokony mametraka hoe na iza aho nalainareo de mpiara-miasa isika efa tsy mpiasanao zay mpiara-miasa zany hoe ny ray manan-karama ny ray mikarama fa ao anatin'ny événement partenaire fa tsisy hoe mpiasa sy mpampiasa raha ny tokony ho izy rehefa manomboka any am'le tena prestataire manao ny resaka hoe sakafo ny trano ny tomobile décoration ny animation ny orchestre sy ny mitondra ny sonorisation lumière sy zis mpiara-miasa ireo fiarahan'ireo rehetra ireo ny zavatra tsara manoro ihany izahay mantsitsinina ao anatin'ny fifampirarahana ihany koa zany ny tokony misy ny taratasy misy ny atsipiriny zay efa ianarana sy izarana fa raha ny tokony ho izy zany na ianao mpanetana na ianao mpakasary ny mpakasary sy ny mpanao video moa zany ao anatin'ny fiarahamonina misy fanamariana omeko le rony ihany fa le rony afaka mame fanamariana momba nenay ihany ao anatin'ny mozika ataonay de tokony misy ny fotoana ifanaovana hoe am'izao orany tokony ho tonga any de tokony misy ny fifanarahana amin'ny resaka sakafo fa ahafahan'ny mpanetana ny mpakasary ny orchestre sy mpitondra sonorisation farafahakeliny miasa tsara mandritra ny fety zay mitranga na anniversaire io na fetina ministère io na mystère io na élection na mystère io mba ahafahan'ny olona rehetra miasa de omeo sakafo mialoha izy milamina tsara ny fifandaminana mazava de izao fanariko mba hoe faninana ny olona ao anatin'ny hoe le ray fanomezana ny reny mpandray lanonany reny zany ohatra ny hoe amin'ny amiray tsy maintsy mandeha ohatra ny sakafo tena hoe mandeha zao teneniko anareo kosa aloha ny fantatro loatra amin'izay nanaovana ny resaka sakafo amin'ny ankapobeny ny tena vita tsara amin'ny fotoana mampety azy indrindra ao anatin'ny zavatra mitranga rehetra amin'ny ankapobeny misy mpanao gâteau zao eto Antananarivo de tsy teneniko le izy akory tsara de tsara ny gâteau fa izy tara foana vao tonga ho an'izay mihaino zao de mafantatra fa izy nefa ny anisany mahay gâteau tena gâteau mariage ho an'izay makafy an'izany moa zany aro anareo mpanao gâteau de mijereva le fandarana amin'ny alakamisy ao amin'ny mivantan'ny M6 de rehefa zoma izy rediffusion diany le meilleur pâtissier ina Blue Christmas miaraka amin'ny Tecno ny faharoapolo ny volana novambra raika amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny fahavalo ny volana janoary roa amby roapolo sy roa arivo mividiana smartphone toy ny Spark 7 série, Spark Go, Pop 5 série izay amin'ny vidiny manomboka amin'ny 285 000 ariary ary mandray sanjara amin'ny fisarihany izay mety azahoana moto télé écran plat 43 pouces iray ary subwoofer anankiroa tsy izay ihany fa sady mahazo cadeau fahatsiarovana toy ny power bank, good, sac banane na bloc-notes avy amin'ny Tecno ihany koa ianao amin'ny smartphone izay tsy vainao ka manatona aingana ary eny amin'ny shop Tecno akaiky anao
anao fa fizarana tsy misy ohatry ity. Techno, expect more. Hé, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi B, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Vao be! Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manaleta eta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Et les prix augmentent tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut encore trouver des prix bas en ce moment? Kibo vous ouvre ses portes avec des prix hyper bas toute l'année. Particulier, Kibo. Professionnel, Kibo. Revendeur, c'est Kibo. Vos courses au quotidien, trouvez-les chez Kibo. Plusieurs marques disponibles avec des milliers d'articles au choix. Vous ne pouvez pas venir chez Kibo? Kibo peut venir à vous. Commandez en ligne sur www.kibo.mg et Kibo s'occupe de la livraison. Kibo, Mourara dans l'Arbi, près de Sanifer. Soyez malins, les mêmes courses à prix plus bas. Kibo, je gagne gros. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritra ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makany sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas farany taona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany ao aloha pika anao saotra kia dessert glacé misy truffe chocolat le tena tiako misy pain d'épices de papelika koa Sakafosika amin'ity fety ity daholo ireo foie gras, papelika farci, de bûche dessert. Aiza nana? Reto ny vomboandry. fa nandeha nitetsena mihitsy any ianao nividy amin'io Tonga dia tao amin'ny leader price daholo ireo ohatran'ny mahazatra ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ity Surprise, Metrium. Jifa ao an-trano ny tsara indrindra. Sira vovony tafo, maina tsara sy voatoto tsara ary mora levona. Masira kokoa, misy fluor sy iode tsara ho an'ny fahasalamana. Isan'andro ireo vokatra tafo dia miaraka aminao. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny havorana izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve? Sotra kely nefa vahaolantsika. Fako aritsika ao anaty kanalana tsy mampikirina ny rano maloto izany mahatsetsina azy ohatry ny kanalandriatany. Izany hoe raha ny amin'ny toerana voatokana izany isika ny manary fako dia mba ho azy ny olana miasa ny kanaly veloma maro tondra-drano dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanalina. À Noël, les moments spéciaux sont vraiment faciles à trouver. Ces moments ne se trouvent pas dans les contes de fées ou en lisant dans l'esprit de quelqu'un. Ils se trouvent dans le cadeau qui ravira vos proches et dans tous les appels de Noël à travers le pays, car votre famille le mérite. La magie de Noël se trouve dans chaque gorgée de coca, chaque rire, chaque moment partagé ensemble. Chaque emballage des cadeaux effectué une fois que les enfants sont au lit. Ils sont dans la décoration du sapin que l'on fait pour la toute première fois. Et dans tous les autres moments auxquels vous avez pensé. Noël est toujours magique quand on le partage pleinement. Coca-Cola. Mbola lavitra zany lalako zany ary aleo aloha tomanana biscuit 4x4 rahavitrany ary tonga dia lasa zao na ankizy na olon-dehibe ny biscuit 4x4 dia manome hery sy toko anao entina hiatrika ny tontolo andro satria ao aminao ny tanjaka ny 4x4 ankafizo ary ireo biscuit 4x4 isan-karazany 4x4 happy 4x4 jump 4x4 turbo 4x4 up 4x4 be 4x4 bokotra ary vaovao be ny 4x4 choco be feno chocolat be sy ny 4x4 go hoe mampifaly mandehana lavitra kokoa ampitikina miaraka amin'ireo biscuit 4x4 zay mila 4x4 ao anatinao. Tonga indray ny collection vaovao gasy stylé atolotra sy aigle d'or atsika. Novolavolain'ilay styliste feno talenta Sary Kara, fanentana posika gasy tsara, misy modely maro isafidianana, vita amin'ny hoditra zato isan-jato. Efa hitanao manerana ny magazay Aigle d'or mahazatra anao. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Wow! Faites bien miaraka amin'ny Sopromer!
crevettes, calmar, tranche, filet de poisson sy ny trondro maro isan-karazany. Ao anatin'izany ny bolety izay vokatra vaovao be azo anaovana sakafo matsiro be. Tongava manatona ny toeram-pivarotana akaiky anao. Sopromer, mora, azo antoka, be isafidianana. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 000 arrières par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 000 arrières, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Manahoana daholo tsika sano volare lalao vaovao indray miaraka amin'ny anjara vitana arivo ariary monjany no ividianana ny karatra kikisany mety azahoanao 10 tapitrisa ariary ny toerana azotsika anjifaina ny tapakiry 67 hectare isotro Anosy Andravoahangy Talatamaty loka mety ho azonao amin'izany 10 tapitrisa ariary misa folo no zarainy miampy moteur 200 isa ary télé écran plat subwoofer misa arivo manomboka ny 10 novambra ka hatramin'ny 1 ny volana desambra ny lalao etsika koava be mihitsy io rahantsika amin'ny anjara vitana akoatran'ireo dia mbola maro be ny loka mety ho azonao fa mandraisa anjara ary tsapao vitany Omenay karaiso ny fiovana Baobab plus no anome anao izany Baobab plus no anome anao finday am'le marika tsy nety voavidinao hatray smartphone natolotra mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoa larana 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra Fotoana zao ijerena no Vegas ao amin'ny boky Canal Plus. Koba Fenso manolotra ora ho anao. Koba Fenso ilay hery ilainao. Lero! Efa misokatra ny toerana fanaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus. Manova vaksiny amin'ny toerana akaiky anao indrindra na antsoina 910. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Amin'ny valora eto amin'ny RDJ enina amby sivifolo teboka enina. Manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny maraina ny talata 12 desambra 2024 ity. Ny vaovao ny raharaham-panjakana no ndeha hanomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny maraina ity mitohy ny fitsidiana ataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina any amin'ny faritry Vakinankaratra iny. Omaly dia nitokana n'ilay ivotoerana nomerika na ny ivotika izay ahitana fandarana asa telo lehibe ao amin'izany ivotika zany, ao ny fablab, ao ny codage ary ao ihany koa ny fampiofanana arakajy mirindra ho an'ireo vehivavy. Ny tanjona moa dia ny anampiana ny tanora hay afe ny tontolo sy kirakiran'izany tontolo informatika izany, hoy ny filohan'ny Repoblika. Eo amin'ny pejiny toe-karena vola mitetana hatrany amin'ny 100 tapitrisa dolara any no natolotra ny banky maneran-tany entina hamatsiana ny tetikasa fiariana sy fanatsarana ny fanjariana ratsakafan'ny olona any amin'ny faritra Anosy iny sy ny entina ihany koa hiady amin'izany kere izany izay tena namely an'iny faritry ny tato anatin'izay 3 taona farany izay ka izara roa moa zany efa mazany vola 100 tapitrisa dolara izay nomeny ny banky maneran-tany izany dia ny 50 tapitrisa amin'izany dia anatsarana ireo tetikasa entina anarenana ny haitany taorinan'izay zavatra niseho tany faritra atsimon'ny Nosy iny nandritra ny 3 taona ny sesy izay.
pejiny fahasalamana efa saika manomboka manakatona ny sekoly avokoa ny akamaroan'ny sekoly amin'ny toerana maro amin'izao fotoana izao manoloana nyty fiparitahana ny valanaretina covid-19 ity indray. Nisan'ny paikady ampiarin'izy ireo amin'izany dia ny fampandrosoana ny fidirana amin'ny fialan-tsasatry ny noely izay tokony mbola hoany amin'ny alarobia avy izao vo hiditra amin'izay fialan-tsasatry ny noely izay saingy noho ny fisianyty fiparitahana andiany manaraka ity amin'ity valanaretina covid-19 ity indray dia saika niroso tamin'izay fandefasana ny mpianatra ny ala sasatra aloha izay aloha ny anivon'ireny sekoly sasasasany eto amin'ny renivohitra sy ny manodidina ireny ho hita eo ny fivoaran'ny toe-draharaha izy ireo andraisana ny fanapahan-kevitra mahakasika izay. Eo amin'ny pejin'ny kolotsaina 14 Desambra 2024, 14 Desambra 2024 ankalazaina ny faharoapolo taona nanoratana ny vohitra Ambohimanga ho anatin'ny listry harem-bakoka iraisam-pirenena izay tanterahana eny Ambohimanga eny ity hetsika ity efa nanomboka omaly ary toy amin'ity anio ity izany hetsika izany eny amin'ny faritry Ambohimanga iny. Isy ny lalonana maro samihafa ka ho an'ity anio ity dia efa nisy ny fanaovana ny fanorona izay natomboka omaly ao tao mba atao mitsangana moa no nanatotosana izany ary toy amin'ity anio ity ary isy ihany koa ny fampisehoana goavana izay ho tanterahana anio hariva any Ambohimanga any. Eo amin'ny pejin'ny sosialim-bahoaka manodidina ny fiomanana amin'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy sy ny fetin'ny faran'ny taona dia nanambara ny ankamaroan'ny mpivarotra izay nanaovana ny fanadihadiana omaly fa ratsy dia ratsy ny tsena tsy toy ny tamin'ny 3 taona lasa ho izy ireo na dia efa tsy dia nilamina ary ny tsena tamin'izany 3 taona lasa izany dia tena voapirofo tamin'ity fa ratsy dia ratsy ny tsena. Be ny olona no mandendeha fa manontany no betsaka ho ireo mpivarotra fa tsy misy intsony ny mividy taratra izany ho izy ireo na ny fitohanana ny fiarakodia dia tsy toy ny fahita isan'ny taona intsony fa dia malalaka ny lalana herinandro mialohan'ny fety toy izao nefa ozy ny tena mifanaretsaka ny fividianana ny entana kinanjo tsy izay intsony ny miseho fa dia mirona makany amin'ny sakafo ny olona noho ny amafy ny fiainana taratra hatrany ho ireo mpivarotra fa dia nisy akony lehibe ny valanaretina covid-19 nandalo maneran-tany. Tontolon'ny fanatanjahantena ometsika ny voka-dalao tamin'ny andro faharoa ny fedina ny tompotakaka ny Madagasikara ho an'ny baolina kitra na ny Orange Pro League. Lalao izay niona ny Fosa Junior sy ny Five Football Club nandresy tamin'ny roa ohatra ny Fosa Junior, Adresaya nandresy ny Jet Kitra 3-0, Iosika Fota nandresy ny Sanalamanga 3-2, ny Tia Kitra ny Sarakady Sala tamin'ny Cosfap outra lalao izay tao amin'ny tany amin'ny conférence nord noentintsika teo iny zareo anivon'ny conférence sud kosa LGK plus nandresy ny GFC Tulaire tamin'ny 0-2 Adato niondrika teo anatrehan'ny Zanakala tamin'ny 1-0, ny CFFA nandresy tamin'ny 3-0 ny 3FP Toliary ary ny Mama Football Club niondrika teo anatrehan'ny Disciple Football Club tamin'ny 0-0. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity iantsa Vitus tetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandiaka marandriana aby kosa no nanolotra izany ho anareo manasantsika rehetra hatrany anjoy ny fandarana rivotra eto amin'ny 4 teboka 4 mandraparesaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao mia efa nresako ny lomaly moa zany ty resaka kafe ty mia mahafinaritra foana moa no mizaran'le izy moa zany fa dia ty kafe vokatra tao tokotany no mamboly kafe moa zany dia zanaka kafe nalainay tany ranomafana le izy tsy misy fanovana ny hoe plan de kafe sy ny ohatran'izany fa tamin'ny 5 taona tanoany ny kafe ireo natsapoka efa 3 taona teo zay ireny namoa tamin'ny ty ny fototra kafe eo amin'ny 4 eo 5 eo le izy ary lehibe ohatrantsika ny alavany dia nahazahoana eo amin'ny 9 kilao teo eo le izy ho asehoko sady miresaka ihany nareo fa asehoko ararako kely ao anaty tany zany hoe ny vo kafe rehefa notazana le kafe
dia nisy tara ny fiotazana aloha fa eo amin'ilay izy lasa menamena masaka iny ny tena tsara tsy tena mampivaleka feo anatiny angamba iny ny faniriko aloha dia rehefa taty aoriana tsy vitako ny totony kafe tamizy mbola lena satria iny ny tokony nanaovana azy raha ohatra ka kafe tena hoe dia nitehirizina ilay izy namainina tambony tsia aloha dia avy eo nitehirizina maina izy mbola nisy odiny dia rehefa aty aoriana niaraka amin'ilay voanotazako izao dia nototony izy dia natory ny gona Christensen moa hoe asiana apombo ao anatin'ilay laona be dia io ny vokatra le izy le kafe zany le voakafe tsy ngeza tsy lehibe tahaka ny voakafe mahazatra nefa hoy aho hoe zany le kafe style goty ao an-jaridainany io hoe dia hoendasiko izy ity zany rehefa mifarany herinandro dia hototoko ao an-tanàna ihany ny vilany saba no anendasana azy ohatran'ny fanaondro bebe dia rehefa avy eo hototoko satria zahay manana firotokorotoka ihany aloha dia jereny eo le korotokorotoka gasy ny tena tadiaviko na totoloana ataoko samihafa misy le fitotona kafe endry bebe taloha le hitanareo le ohatran'ny cuba kely kakazo izy dia arotsaka ato ambony misy ohatran'ny misarona manao an'izao dia avy eo dia rotoka dia ao ambany misy tiroara kely ohatran'ny fitoerana kapoty any amin'ny restaurant any amin'ny hôtely dia ohatry dia ao ny vovoka no miraraka dia araraka ery dia avy eo ny kafe moa zany na kitapo kafe izy ataonao na machine kafe dia kelikely vokatry ny tany olona tsy mamasaka an'ireny kafe ireny zay mararo ny androny vao misotro izy arabika dia anaty raha ny fahalalako azy moa arabika zany moa karazana variété-na kafe amin'izy novidiana tany rano mafana ie mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity maraina ity dia manohy ny resaka zany efa nisy resaka nandeha teo mahakasika an'ilay Ligue des Champions miaratsy ny fahiferena kely le izy hoe nisy tirage tamin'ny 12 sasany tirage au sort diso dia nisy tirage tamin'ny ray sasany tamin'ny ray mahery kely teo zay hoe iny zany no tsy diso mahagaga ihany sy manaitra ihany ho anay mpandinika na tontolona baolina kitra indrindra ohatr'izao hoe eo anivon'ny UEFA izay efa atao hoe rafitra tena matianina indrindra amin'ny baolina kitra no mbola manao adisoana fotana mafaty erreur grossière hoy zareo izy azo inona hoe olombelona manao zavatra fa raha ny fanambanimbaniny zany UEFA zany zany baolina kitra ty amin'ny Afrika zany sy ny voto journaliste africaine sy ny voto rehetrarehetra sy ny rehefa ny afrikana no mba manao zavatra dia tonga dia lazainy mpianatra raha ny afrikaniny nefa ireny ny fotana mafaty ataon'ny européenne amiko manokana efa taratry ny fahalotony fotana mahafaty raha le izy efa fotoana mahafoto mihitsy zay ny statiny zareo kokoa alao mianatra fiteny koa ny mpanao gazety ny RDJ isany eny maneran-tany tsy rarahako na mahay ny UEFA zay tenentsika eto na tsy hainy UEFA mahay zalaka fa raha amina dia miariary koa zao aivevisa mivendrana ihany koa any fa tsy ny afrikanina ihany ny ambaniny eto rehefa manao zavatra dia sa tadidinareo tsara hoan'zay mahatadidy tsy haiko na fisarihana resaka coupe du monde na fisarihana resaka coupe Ligue des Champions zay mahatadidy zany zay maheno rivotra am'izao fa nisy efa niteny hoe misatra tsy mety izy zany fa ohatrany hoetin'le riany ambany any le taratasy le voasarika nisy an'izay efa ela eo zany mizara roa ny eritreritra satria ny fanazavana nomeny zareo tamin'ny omaly dia izao rehefa vita le fisarihana dia misy fanovana toerana n'ireo boule satria hoe tsy tokony iaona ny ray gropy ary tsy tokony iaona ny ray firenena zay ny daonina matematika dia valo ny premier tamin'ny groupe ny éliminatoire valo ny deuxième tamin'ny groupe ny éliminatoire iaona tsiroroa reo rehefa vita le fisarihana voalohany dia nisy fitarainana napetraky ny ekipa ohatrany hoe Manchester United Atletico hoe misy tsy mety zany fanaovanareo azy zany raha tsy niteny ve zany reo dia navela tamin'izao le izy hafahafa le izy satria nahoana rehefa mipetraka amin'izay ary ny gros machin général de Gaulle satria tena misy challenge be ao anatin'ny fahazahoanan'le match zany amin'ny resaka arabola sponsor sy ny sisa satria ny zavatra nampime dia ity Real de Madrid zany ny teny hoe andrasaloha izy le miaona amin'ny Lille misy ekipa zany tao lasa ny teny hoe Benfica ny tokony anaty amin'ny Real voalohany dia lasa Paris Saint-Germain dia lasa nisy resaka adihevitra be teo zany hoe ny mpakafy ny teny hoe Benfica raha ny lanitsika kokoa dia nefa ny PSG ndray ny tenen'ny dirigeant hoe tena milay kokoa zany satria misy million ny resaka challenge momba le izy amin'ny resaka arabola sy ny sisa gros machin ihany koa zany ny UEFA dia mbola gros machin koa ny FIFA dia zay araka le resakitsika zay mitsangana avec fierté ny afrikanina am'izao hoe ve laisany koa zay le izy ka le izy nisy prestataire ho any zay mahalala an'izany eto Madagasikara
be dia be ny orinasa mpanaka ren'ireo ary fa zany tompony nakarana ny tompony na ohatran'izany rehefa manao zavatra dia maka prestataire reo prestataire reo dia tsy mandray afa-tsy 8 chiffre reo 8 chiffre foana reo manao prestataire nefa raha ohatra ka zako sy eny ataoko hoe baronina ohatra zany na dia mitolevy ary ny prestation anay dia afaka vitanay izy fa izahay ambany baronina rehefa miteny amin'ireo le tompony orinasy reo hoe ataovy 1 million ariary le karamanay fijereny le rony anay ohatra ny tainombona vadika fa misy prestataire indray zay orinasa nampiasainy ty amin'ny UEFA ty satria prestataire avo lenta be ony nomena vola ny karakaran'io ekipa 900 le osariana dia avy eo mivoaka avy any hoe afondrao ty makato dia le rangaha ohatra ny Ranieri hitany Belo le ohatra ny Ranieri le Bandekam ohatra ny Ranieri le tanoranora dia le ray lehibe volombava nampaleny le ry satria le riny nisolo vaika any akalana teo aloha hoe fona tompoko fa diso le teo dia isy fisarihana hafa indray fa marina mihitsy hoe teny Bandekam teo matetika rehefa tsika afrikana dia masiny amin'ny lafiny rehetra io tsy hidirantsika be any amin'izay fampitahana zay tsony ny tena hoe marina mihitsy hoe tena hoe joro avaiky fierté mba manana mafy an'le teny Bandekam fotsiny aka hoe tena na resaka démocratie io na resaka tsy haiko zava-kanto matetika ny afrikana fa zay rehetrarehetra zay hoa hitariko makany amin'le hoe efa taratra ny faroton'ny football io maloto miariady zany zao hoe tena maloto maloto mbola tsy fifa manko hiditra ao anatin'le izy sy ahoana ihany matsy zao efa nitabataba misy fika ihany ny tirage zany taloha izy ty président ny Real taorian'le tirage faharoa zany hoe ty ny tena izy dia any izy dia efa nakany interprétation izy iny ty zavatra ty normal eny amiko raha mandrangaranga le super ligue ny européenne hoe zay le zavatra zao le izy zao ao anatin'ny fotoana tsy tokony anaovan'ny zareo fa adsoana no trangana vadisoana goavana ohatran'ireny zay le teneniko hoe dia ve le prestataire tsy mahazo sakafo dia takotogotra koa nomeny le mpikarakara le sakafo lany koa le petit pois le izy avy ndreo le akoho lany le kosoko le akoho maneza telefony rakoty lany koa le petit lany akoho koa le petit pois dia ahoana ro any tena vadia zany Bandekam ary izy eo tena resaka sere be le mamaly resaka langosony le sao dia mba efa feel good koa sa ro zany teneny le langosony le akoho langosony le akoho tsy hoe sao dia mba efa feel good kosa ro zany resaka zany dia avy eo tsy mahazo sakafo zany le prestataire dia menimenina le prestataire avy eo zay tompoko tsy mera sakafo zay antony lay ifanarana dia meloana izy ifanarana dia meloana ny sakafo zany hoe vao miresaka fotsiny ao loto aza satria ny olona rehefa miresaka asa fanentanana sisisa dia niteniny voalohany ohatrina ny karamanao tsia ampafantaro an'le olona aloha hoe aiza ny toerana anaovana azy amfiry le izy aiza le izy inona le izy izavo no ao izany orchestre vita daholo zay rehetra zay dia afaka miteny am'izay manontany am'izay lay olona zay atsona iasa rehefa hoe ianareo ve tompoko no iantoka ny sakafoko sa izany iantoka ny sakafoko dia eo izy miteny aloha ianao tompoko miantoka ny sakafonao dia avy am'izay ampidirina ao anatin'ny prestation ny sakafo azoko atao no mampiseho anareo karazana taratasy misy ny élément rehetra ifanarahana rehefa manao zavatra ny espace tafiditra ao anatiny traiteur tafiditra ao anatiny dia mitompon-draharaha mikomande anao zany mikomande tsy mibaiko mikomande tsy mibaiko ona le speb baron fa ngao rehefa le manao kaly ohatran'ireny nga tsy misy an'le hoe fanandramana melo fa hoaizako io fa tsy nazaka ny efa tsy nazaka ny efa Bandekama fanandramana melo ny olona tompon-draharaha manandrana fa ny fifanarahana tsotra indrindra ho an'ny prestataire zany rehefa hiasa mandritra an'le mariage ohatra dia omena sakafo vary sy laoka izy fa izy tsy hoe mariana fa misy mpanambady miteny hoe enareo invité ihany karazany dia afaka maka eo amin'ny buffet nona le prestataire raha vao izay fa leo izy voky dia miasa iny fa misy olona manome ohatr'izay ihany ka zay mantsy le antony tenenako hoe alohan'ny anaovana an'ilay fanarahana dia resahany reny zavatra reny ny antony koa makatsika indray hoe tsy te hiresaka an'le izy mba tahotahotra an'le izy tsy samy teny an'le izy dia lasa misy fanararotana an'le izy rehefa avy eo dia tsy mahazo sakafo dia mitaraintsika rehefa avy eo dia lasa an'ilay fetiny Why zany tsy mahatankaramo aloha fa le inavy le zavatra ho atao le feto atao zany hoe aiza le espace zany tokony hoampitenenako anareo hoe misy zavatra direct be dia be fanaraka ny tenen'ny boty ve ny antanina voaloha
le fafana le hoe botsina le fafana vina le daty fa matsy salama tompoko ono misy fanetana zay ataonay ohatrina karamanao ohatrina karamanao eo aloha za tonga de miterina hoe ay ovina tompoko le daty ay tsy afaka amin'ny fotoana io de tapitra treny resaka fa ny raiky koa izy ohatra misondisondy zay zareo ohatrina karamanao de mijerijery lavaka rehefa aveo fa afaka atao mihitsy ka de atao 5 millions d'ariary rehefa ohatrany 5 millions d'ariary ay to lafo be ie za tsy afaka rehefa teanao tena mity rehefa tsy anao mijanona ohatrany hoe rehefa mihinan-kanina zao tsika ao amin'ny ando vary aminana ny ando zao Patana marina yando le panendy fika mangataka kokoa ngery zareo de zay le fiapidirako le izy rika de le panendy atao rika rehefa tonga amin'ny sakafo amin'ny ando tsika de mifanarana voalohany de ny hoe ina avy ny laoka misy ao de manontany ianao ina avy ny laoka mamaly izy asina fangarony tsy sina fangarony zay anao eny namarina atao azafady ary ka le marina kosa misy anana le vary fangarony kosa ranga iny atao betsabetsaka na vary manao karapitso ando ny ako iando atao betsabetsaka ny ando be rano be le anaty eo fa ny anaty betsabetsaka izy le fanarana iny zany dia mandohan'le izy ianao rehefa aveo de mihina le sakafo ianao rehefa aveo eo zany ny karazana fifanarana zay tokony atao ny pisehatra amina sehatra ohatran'ireny ka eo koa lay zavatra tsy tena fantatry ny loatra amin'le hoe nisy fahadisoana zany zao lay inty izy teo le fisarihana omaly fa io ny zavatra hita rehefa manao prestation ohatran'ireny ianao miara-miasa amina olo anankiray dia misy le prestataire tsona fotsiny hikarakaraan'le izy de misy ihany lehibe an'iny zavatra iny zany hoe ataontsika hoe ry zala européana ry UEFA zany le zany tena debabe indrindra ao fa io kindendendina taitaitra avy any amin'ny alehany any dia manovanova zavatra eo mihitsy le izy io manko zao le antony ampiko zany tsy tena za tena tsy mino loatra hoe adosony prestataire iny zavatra omaly iny fa adosony lehibe tao iny misy mantsy ny olona rehefa mahita folona de mikindendendina ny lohany de midijoncte de miteniteny foana de ohatran'izay misy le omaly direct am'izay le izy nandeha le zavatra rehetrarehetra mikiropaka am'izay izy hoe ay tokony asina zonaranga ovainaranga tya eo vao manao an'le hoe ary ahoana moa raha asinany ty ahoana moa raha asinany ty zay le hoe tratra amin'ny fahadisoana am'izay etsy ankilan'izay ho le tsy fantatra zay efa fanodikotonandresaka eritreretana tiana ho atao any ambadimbadika any ao anatin'ilay averiko foana efa tafiditra ao anatin'ilay fahaloton'ny football io moa zany le tena mba nanoanako any Florentino nga Real le nanangana le Super League zay tena amiko le izy satria fantatra ny loton'ny resaka baolina kitra anakabeany Europa am'izao fotoana zao raha izao no mitoy de aleo andeha le Super League de io de miara mifampitady eo zany manaiky satria tiako reny satria mampakatra an'ilay niveau ihany koa le izy am'izay koa zay ho avy eo sisany de ady tso ampy koa zay fanjakazaka mialatsiny le FIFA zao zany le izy io le loty manohana ny anina tsy manohana an'izy tsy manohana an'izy io fa manohana ty Gino manohana na manokana ny Gino manohana de io fahalotony baolina tita hoe aty misy mampandrosa aty amin'ny andanina ary amin'ny ankilana misy arovan'ny FIFA na de efa hita zao raha misy zavatra ay atao inona ny tena marina amin'ity resaka ty lasa mifampiaroaro amina zavatra tsisy dikany ao anatin'le izy de mahakampy fa ny tena olana ao anatin'io zany io le resaka vola daholo ny nambadika zany rehetrarehetra zany satria azadinoina nefa rehefa tonga ny PSG rehefa tonga zareo Qatar moa ihany izy Nasser Qatar zao ny tompony Qatar PSG de azadinoina fa i Manchester City koa avany amin'ny opepany avany amin'ny firenena mpamokatra pétrole dia nandeha le fifananana hoe samy monsieur amilay nenay tompoko de Manchester City nanareo PSG de asoana anareo fa zay ny tena favori zay ny tena manana ny oeti-manana ikarakara resaka baolina kitra sy ny sisa Manchester City nanana fotoana lavabe izy nanomanana sy ny sisa izy favori be am'izao fotoana zao io za tsy miteny tena lafatra tonga lafatra fa mba manakaikikaiky ny tokony izy rehetra ihany mipetraka izy tena hoe lay filozofia stratégie apetrany ao ka io am'izay monko le fifananana rehefa aveo ry Manchester City sur PSG tsy te iona io
ny antony de tsotra fotsiny satria zareo samyny avy any amin'ny firenena avy any le tompony no tsy tena manaiky loatra satria miona ahoana reo ekipa anankiroa reo dia mety ady ara-bola mihitsy satria hoe jereo zay tafakatra final reo sy tafakatra final zareo zay misy adevitra zany any ambadika any sy tsy hitany olona rehefa lasany Qatariana ny PSG eny échiquier zany géopolitique na baolina daholo zany tonga am'izay ry zareo Qatariana taty amin'ny PSG inona ny zavatra nataony voalohany novidiny daholo ny mpandefany match rehetrarehetra zany izy daholo novidiny ka rehefa novidiny io dikan'izany isika rehetra mijery zay tokony tsika jery amin'ny canal le amin'ny canal plus iny le boke alohantsika iny mandeha makany makany tsika le mandoa iny TVM siana mandefa baolina io mandoatsika io rehetrarehetra io zany vola daholo na ambadika io manarotara le hoe fimenomenonana le hoe tany amin'ny mondial 7 taona lasa 2 nisa match amin'ny mondial tamin'izany 7 taona lasa zany tamin'ny taona 9 zany teneniko zany 2 nisan'ny lalao feno fa maninona ny tamin'ny andron'izany na vitana vidy lalao 2 tsy satria mora le boke fa izao ange ny match ange amidy parkal tao ohatrany hoe miady be zany Argentina sy Brésil mbola HD fotsiny tsika io fa taloha izy mbola VHS be le vela le antenne VHF le cassette be zao le mbola nakataka teva manakataka kely de misy an'le beta le fa tsy ry beta bonaka Andramny Gino ici zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mazatra anao amin'ny vidiny 2 monja ary tonga sady neny zany ao aloha bôka anao sotra kia dessert glacé misy truffe chocolat le tena tiako misy pain d'épices de papelika koa sakafontsika amin'ity fety ty daholo reo foie gras papelika farci de bûche dessert reto ny vomboandry fa nandeha nitetsena mihitsy zany ianao nividy amin'io tonga de tao amin'ny leader price daholo reo ohatrany mahazatra ao sady tsara ny entana amin'ny vidy mirary voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ty surprise Metviam fantatrao ve fa misy vokatra vaovao indray ny Nickel liquide vaisselle amin'ny habeny 500 ml kely sy mora fa ny kalitao dia ilay nitiavanao Nickel hatr'izay ihany manadio sy mampangirana tanteraka amin'ny fitaovana rehetra ao an-dakozia mandroatra tsara manala ny menaka manitra aok'izany tsy manimba-tanana ary vita malagasy tanteraka afaka jifaina eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao ny liquide vaisselle 500 ml Nickel mpanjaka ny fahadiovana Orange, l'opérateur des entreprises. Quelle que soit votre activité professionnelle, un commercial vous reçoit et vous oriente pour vous proposer les meilleures solutions Internet les plus adéquates à vos besoins. Venez découvrir notre offre Wi-Fiber Pro illimité à très haut débit. Rendez-vous dans les points de vente Orange à Nalakil, Smart Tansbot, en Passamadink ou Zuma Kurunjan pour de plus amples informations. Orange, toujours plus de solutions pour mes activités. Orange. Vau be! Andramny Gino ici zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mazatra anao amin'ny vidiny 2 monja Zoïde mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be Zoïde bateria matanjaka be mivarotra panneau solaire sy kit solaire bateria ana fiara sy moto Zoïde azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary Zoïde malaza be tsara be matanjaka be manampiay amin'ny andavanandro ny Softex violet sady lava matevina mitroka tsara ary 100% coton mirindra tsara ny tontolo androko ary tapitra hatreo ny teboteboka amin'ny alina iteny amin'ny toeram-pivarotana rehetra amin'ny vidiny mirary ny Softex violet
Ah, te voilà arrivé, Ning. Laisse-moi t'aider à te débarrasser de ces emplettes. C'est gentil, Dad. Waouh, des desserts glacés, des truffes comme je les adore, du pain d'épices, des cailles. Oui, c'est pour notre menu de fête. Il y aura du foie gras en entrée, des cailles farcies pour le plat, une bûche en dessert. Maman m'a-t-elle amené quelque chose? Oui, ma chérie, voici quelques friandises. Dis donc, tu as fait le tour de la ville pour acheter tout ça? Mais non, tu sais bien que je fais toujours mes courses chez Leader Price. On y retrouve de bons produits au juste prix. Je suis heureuse que la période de fête arrive. La famille va bien se régaler. Leader Price. Netviam. En cette période de fête de fin d'année, passons moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps avec nos grands-parents. Passons moins de temps devant nos écrans et plus de temps en tête-à-tête. Oh, c'est si gentil de vous joindre à nous. Pourquoi regarder le temps passer quand on peut se voir et se raconter des histoires instantanées ? Il est temps de se connecter pour de vrai, à la vie réelle de chacun. Remplissons nos contenus de vrais plats et partageons les choses que nous aimons autour d'un verre de coca frais parce que Noël est magique quand nous le partageons. Coca-Cola. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 000 arrières par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 000 arrières, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Omenay karaisony fiovana baobab plus no anome anao izany baobab plus no anome anao finday am'le marika tsy nety voavidinao hatrizay smartphone natolotra mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao de zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone de azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoa larana 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Mba ho tena noely feno fahasambarana, mividiana entana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg. Misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato. Misy fanentanana maro samihafa manerana amin'ny magasin. Misy fanomezana atelier déco ho an'ny ankizy, roue de la fortune, ary ho avy ao Père Noël amin'ny falin'ny ankizy. Ary mandraisa anjara amin'ny tombola ny farany taona fa mety ianao no anisan'ny olona efatra azony loka amin'ny relokiny manova maimam-pona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Ny andindiny any amin'ny magazay. Cosmos démarre Christmas sambatra sy taom-baovao atsika. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fantatrao ve fa misy vokatra vaovao indray Nickel? Liquide vaisselle amin'ny habeny 500 ml. Kely sy mora, fa ny kalitao dia le nitiavanao Nickel hatr'izay ihany. Manadio sy mampangirana tanteraka ny fitaovana rehetra ao an-dakozia. Mandroatra tsara, manala ny menaka, manitra aok'izany. Tsy manimba tanana ary vita malagasy tanteraka. Afaka jifaina eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao ny liquide vaisselle 500 ml. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Mipsik so. Sa hitanareo eto io zany dia ny orinasa ihany koa aloha no anamboatra an'izany t-shirt zany. De ohatrany tsara ohatrany metra gims. Mandefa auto-relevé amin'ny jirama io zany zao. Sady mametra-panontaniana ihany. Sa vola penina ve mbola manao an'izany Matao foana aloha. Atao foana. Satria zao manomboka manao foana satria tratran'le alina teo de sahirana. Ao zany. Jirama 12-1 zao zany référence an'le carte le sary voalohany. Manahoana daholo aloha e. Salamo. Salamo matompo. Le radio zany mba ahena kely azafady. Marina mintsiny. De le baolina teo le resaka baolina nareo teo iny. Hita tokoa fa hoe tena misy zavatra be mivoaka amin'izay ataon'ireo ao ambady ampanatsarana an'le baolina zany mety sosikeviny amin'io mety hitany hevitra ataony. Fa ny tena marina mazava be ireny zavatra fandraisanareo azy ireny. Ka mieritreretika ihany koa. Miverina any amin'ny ohatrany hoe taloha zany ny fiainana taloha tamin'ny andron'ny dadabe Raoitrisy teo ireny.
hitako zany ankehitriny fa Gotoliban dia mamelaka masy an'io satria efa mita soritra ohatran'ireny io zany amin'izao fotoana zao le hevitry le hoe ino dizy teo I feel good zay moa filazanareo azy fa tsy lasa rivotra be intsony izy satria asa le olona lasa mebelo dia ohatrany hoe avadika an'ity le izy mba izora ho any amin'le zavatra tiany atongavana dia resaka sao dia ianao ary le nanova feo tam'le sao dia nanova feo tamin'ny manakary iny ianao koa leritony fa mbola verina le manakary sao dia ianao le nanova feo be ty mivadiny iny ndreritony aza miteny mamy aloha sao dia mbola eny fa maninty izy teo tiako atongavana dia zao le hevitra omeny zao tontolo zao amintsika zany raisitsika aty afrikana zanaty zany dia atia koa manao azy Mazoika dia miratsoa hita tarata yakrisy ao Zoky. Zoky zay le manao an'le safididy an'izao. Fa zoky zay le be tovovavy dia nanova feo. Ka izy tratra tany amin'ny Gotoliban. Salama tompo. Le izy nga ny fahitako an'le izy le fandanana rivotra koa raha toko manao an'le atsapaka. Ahoana? Satria le izy tsy misy tsy mandeha amin'ny Genoa fa tianareo foana. Ka ny anay aloha naleonay Manchester United kosa aloha toy izay Real. Eny aloha Manchester. Fa malay daholo nga dia mipoitra fa tsy dia zalata io. Mbola omena le tableau rehefa aveo mpandeha aminy. Omeko le izy rehefa aveo. Sur mirarso e. Raso, sur. Veda. Inona zany atsa? Tatra tampoka le gana kely fa hoe ay misy fofona koso petit pois zany dia hoe ay moa efa lany fisotra na tsy tena revecty. Ino zany? Hoe eny tompoko. Zany hoe ara-pialam-boly nge resaka pity pastor madame Fleurette sy rehefa le mandalo reny ny vavahady mamany izy moa ohatra zany reny mandalo ho fialam-boly le izy tsy maninona ka mandalo ho fialam-boly le izy tsy olana satria zay ny afahany be dia be fa hitanareo rehefa misy alika vohitsaka ny tomobile tsinona raha mivoaka le izy dia 500 avy hatrany ny commentaire anatin'ny ray andro fa raha vao mba miresaka ny hoe ahoana moa zany no fomba fikajinany hoe any amin'ny larina fatelopolo misy bidonnao eo amin'le filarana tsara honenana 700 mba miresaka eo indray indray Gotoliban. Miresaka bidon zao ny Gotoliban dia mba tsara ihany aloha zany mba nandeha ny ranonay alina. Arabaina zany. Mba nandeha ny ranonay. Anao miaraka sakafo maraina androany. Naditry ny andro efa tsy fantatro tsony mba nandeha ny ranonay alina nadio be izy. Arrosazy amin'le de tamarin ara. Zao sady manao essence de place ihany amin'izao fotoana zao satria dia aloha zany misy mba afatra napetraky ny olona dia mba ho resahako aty andro zany momba na resaka hoe valina didipitsarana sy ny sisa fa tsy tena azoko le izy fa ampitiavana be mbola amakiko an'le izy mba asifanairana ozy izy ao fa tena tsisy resaka itsony ilay fanafonana didy nataonay raha ny 16 avril misy nanafika teny ampatim-bravavy ty resaka ty ohatra malinana zafady fa mbola verina kely ary Gotoliban zafady liza fanakianana totsika eto anivon'ny radio dia tena hita mihitsy kosa aloha hoe jeriny tena fiainana andavanandro ary zay ny tena tohanana mihitsy hoe alora angamba iresahana fa tsy mety fa nefa kosa rehefa mandeha dia ohatra misy ambadika ohatra hoe karazana ino dizy teo voalavo maninona kibo tsy mandeha voalavo tsy mandeha sotra ny madamo Sera madame, madraisy ianao majinao ray ianao rehefa avy eo. Aka dia makasitraka na izany naty zany izy aloha le eritreretinao tsy maty voalavo kibo e teneny hoe Gotoliban e dia azavaina tsara le hevitra fa tsy asisiana ambadika fotsiny lava be le hevitra rakanio ka zao aloha voalohany iny aloha tratra ianao fa ianao le niteny anao hoe manao politika dia tsy nilay le tany manakara izay hitanao dia voalavo tay zarany navoakako avy any akiboko teo natratrarako anao zao zany tena izy
raha tsaroanao ndray mandeha ianao nanao atsikana momba n'ilay Autriche tao fotoan'andro. Momba n'iza? Na tenin'ny tsifiteny ianao tamin'izay fotoana izay. Momba n'iza? Validé, proche de validé moa zany. Proche de validé azafady mety ho fitenenana fanonana rola tsy mitovy. Fa tsy any ny resaka. Fa hoe nisy teny nataonao tamin'izay fotoana izay ary nampitsipaka tanteraka ny famboniny fatra tokony ho azony tamin'isan'ny vato tokony ho azony ary en'ny olona rehetra rehetra marina voadrazanao. Jerenao tsara tamin'iny a, enao tsara. Efa vita tanteraka ny vote tamin'iny. Dia no mbola vao nanomboka mihitsy rintsy. Vao atao anatin'ilay hoe ihany fa zay rotoizanareo manaraka. Sara betsaka. Ny anahy manko zany mba tiako hoe vinura io avy eto amin'ny rivotra mihitsy a. Te anisana mafy le dala. Raha ny tena marina nefany a zany ke olona mijoro mitongotro anankiroa. Tsy hitako se le resaka sitraka andresany teo. Dia hoe manina? Hoe ny jury miteny ao anatin'ireny. Ahoana? Fa inona le resaka? Autriche. Gôty Larissa Takakama. Miarabantsika io koa Barona. Miaraban-pendrivotra bay Barona solosolo kay maraka Barona. Samy sapo aloha gôty amin'ilay filo gôty sapo tena. Tsy ihany le zoko le tamin'iny le hoe ty politika io monopolitika io amin'ilay. Zanga moa afaka miala amin'ny ara-boajanahary. Eno, atsika aloha any Manakary. Niaza fanentanana fotsiny ho an'ilay coronavirus tena misandrahaka zany na misandrahaka maty io satria zavatra tsara fa tena efa feno ny tanàna amin'izao. Afa le tamin'ny voalohany hoe manao fitiliana na sotony olona fa zao betsaka marantsy manao fitiliana fa mitsabo tena ohatra. Zany efa iny fiarahamonina nakelakela trano ohatran'ny le casino manindehibe amin'izao reny zany zao ny coronavirus. Ary tena feno mila mitandrina tokony aviana indray ny hevoka isan'andro ho an'ny tena budget. Aviana ny hevoka isan'andro rehefa mafindray izy. Faharoa manaraka an'izay tsy fandriam-pahalemana akaiky ao fety tokony mba jerevao mpitandro ny filaminana fa ny alabody sy ny vakotra madinidinika amin'ny Seolany indray. Tena amin'ny Seolany ho fanendahana sy ny sisa. Indrindra le bandy kely matetika ohatra amin'ny bandibandy kely mpifokafoka ny zava-mahadomelina vaovao ireny zao tena matetika hita amin'izao. Ka mba nentanana ry tompoko jereo vahoaka fa mijanona vidim-piaina ny ety an-daniny. Tsy mahazo. Tsy mahazo miteny moa? Ay, mahazo miteny azety. Mahazo. Mahazo kay. Fa tsy mahazo midina anelakelan-trano. Tsy mahazo midina. Efa dia mankasitraka Zany raha za manome hevitra zany araka ny teniny tsy maty voalavokibo teo le riny tsy maty voalavokibo raha ny tena marina mety hevitra amiko satria zao ay zary zay voalavo fomba hitanao tato kiboko teo hoe nanao inona ohatra dia inona le Autriche le teneny manina resaka jury reny angamba le izy za manao an'ireny foana koka ny ahy tonga dia omeko afasafasy mihitsy fa ny voten'ny publika hoe reko ninona fa zavatra sentimental be Raba, mety efa nanira azy mivoly ny andro Barona fa misy mitsatotsatoka fotsiny ao. Izy io rehefa mijanona ela ho lava ihany. Bonjour, Miora Larissa. Saky teny manatsiaro aho nareo resaka an'ilay anona teo fa nakasariny tany amin'ny mariazy koa tena sy nisy zavatra fa ao anatin'izay tematika ngezabe izay ihany resako dia eo amin'ny cocktail de bienvenue. Dia mandeha namonjy mariazy na mpiara-mianatra dia misy namana nampianatra ndao mba hianatra tsy hanao mba ho tsara taizy tsika eto amin'ity cocktail ity. Dia navelany ny olona nandeha sy ny tsisa fany afara coca kely iray vera sy voanjo minay mitsamo amin'ny anoanana be iny zany. Ka be dia be ilay fianakavianana jojoro be amin'iny. Ianao rehefa miseho civilisé dia tratra ianao a. Tena tsy maintsy mijinja mivoaka anao satria inona? Satria be da be teny Gottlieb ty averiko ty fa zavatra tiako le izy fa tsy hoe voalavo kibo sy ny tariny a. Be da be ny olona ratsy taizy. Nanomboka amin'ny kely ka hatrany amin'ny lehibe izay efa mieritreritra ny tenany hoe efa manana haja sy voninahitra 12, 14 araka ny fandaharany fonon'erina azy. Fa be loatra ny olona ratsy taiza ka hany ka mety le rangaha filoam-pirenena teo aloha manao monopole ny souci antsika fa atsika mpanao monopole enjana be eo anatina cocktail de bienvenue fotsiny. Makasy isiny zareo rehefa tonga ny fazonareo ny anareo dia mba
ataovy sahaza ny sambosa ray sy ny nem ray ohatra fa tena hita hoe ratsy taizy tsy ratsy fitondrateny tsy alahelo kanina le izy zany fa tena fahaizana miara-monina fifampitsinjovana eny efa alahelo kanina ihany zany ny zavatra ohatr'azy zany zao rehefa ohatra hoe buffet zao ohatra ka za manentana amina mariazy dia teneniko le olona hoe ohatra zao zao ny afaka miaraka ary ohatra sakafo tsara ampiarahana fa ny olona zany misolo tena ny sakafo rehetra angalany zay indrindra miaraba zay maharatsy ny buffet miarabanareo e salama volavo mahafinaritra le fandarana fa le animation sy ny animateur moa zany zay fanarahan'izy le nakan'le anina fotsiny nakan'le événement zay le izy zay fanarahan'izy zareo fotsiny hoe mena sakafo ianao dia mena izy fa zao no tena antonesako e le fandriampahalemana teo tena velorano voalohany any fandriampahalemana io e eto Madagasikara ka ohatrany tsy tanteraka zareo fitandrona filaminana mihitsy le izy hatramin'izao ka tsy dia tokony asiana latabatra boribory anaovana an'io fa tena velorano voalohany ve nama dia tsy tanteraka le fitandrona filaminana fidio aloha izay zandarima iaro anao makasitraka izy mbola me mbola nitifitra voalavo le izy aloha tena rehefa dinihana tokoa ao anatin'ny zavatra mitranga rehetra dia lasa misy ohatran'ny soavaly de bois foana filazako azy moa zany fampijery fitombenana eo dia miara-miodina eo dia tsy afaka mifampikasika tsy afaka mifampisakambina misy olana kely mipetraka ao anatin'ny fomba ifaneraserana zany satria ny mifandatsa sy mifaneso tsy ahatonga atsika hahiara-monina eto mihitsy tsotra kely ny resaka inona le hoe ampitaitsika amin'ny saigi teo le resaka nisy nyresahanareo dia ozy hoe ho tantaraiko ny saigi kosa zany aloha mba ho jereny sy mba ho enoiny satria manahirana zavatra nitranga dia ity ohatra ny teneniko ity satria raisina ho namana ny saigi raha ny tena marina noho ny fiaviny teto sy ny afatra napetrany rehefa jerena ny sary tany Toliara tao anatin'ny fandravana ny lanonana saika ataona olona mpanao politika anankiray dia misy be deaibe ny televiziona mamono ny feo mihitsy rehefa ny mpitandro ny filaminana no miteny mandritra n'ilay zavatra ataony ny antony dia satria misy teny ratsy le izy zany matovy noho ny tele rehefa tena dinihana ny zavatra sy ny fanazavana ankapobeny amin'ny zavatra mitranga ankapobeny zany dia izao tokony ho voafehy tsara ny fomba fahaizana miara-monina satria na ny olona na ny mpanao politika na taloha na ankehitriny ary mandrakizay doria amen na ny olona mety ho angoniny reny sy ny sisa sy ny olona mety mieritreritra fa lasa tsy tiany reny zao zara ohatra ka avelako miteny reny sy ny sisa sy ny resaka fifidianana mety mbola homanina zay akanany fon'ny olona sy ny sisa dinidinio tsara fa raha ny tena marina ao anatin'ny fahatofoka ny olona dia ho ambany be ny taux de participation zay mbola ho fifidianana mety ho avy eo i kiotokely mialafa vendrana nefa efa tsy eo aloha izy azo resany matoa za miteny an'izany any dia mbola mitapoka siramamy noho ny teny rolaratsiraka teny Carlton ny teniko zao amin'ny ankapobeny azonareo zany le tiako tenenao anatin'le izy dia tsy maty voalavo kibo dia teneniko ny anahy satria makany amin'ny sosiolojia politika foana ny fehiny resaka satria betsaka zany samy manana safidiny io aza miresaka politika sotra zany asakasaka reo mpanao politika tompoko raha izy kakay amiko nareo amin'ny resaka ataoko rehetra amin'ny ankapobeny satria raha tamin'ny sivy arivo fanena tamiko raha vano sotongo sofiny enao kosany azonareo fa izy tena tsany tao anatin'ny 27 sy 700 nisy nitsakitsaky 100 raha ny fanena tamiko ny mpiandry omby avy any Naidrano enao kosany Zimbo moa zany izy zany fa voatifitry le rony iny fa raha zany nakabarelana zany tsakalavana zany nakambany andro koa tsy maintsy nataoko zay zany fomba firesako izany anasorana ho an-tsain'ny olona rehetra hoe aza jerena ohatry ny Andriamanitra ny mpanao politika aza jerena ohatry ny mpanan-karena tsy ritina ny mpanao politika ary ho anareo rehetra zay acteur ao anatin'ny sosiolojia politika eto amin'ny tanàna mifandamina satria nahoana mifamboly kakay eto fotsiny tsika menakavy nga misy anjely be ka tena hoe mety be mihitsy ny anay fa ny anareo tsy mety mitsisika za kosa aloha dia samy teny an'izany aloha mba hifanena amiko ao amin'ny televiziona nanao fasafasa raha ohatra misy sahy teny hoe rakoty diso ny eritreritra ao fa misy olona tena endreto sady mahay sady mavita zavatra tsara fanahy fa mifanampy raha mety mifanampy
mifanome hevitra raha mety moa ave rehefa niteny hoe tokony hidina zany ny vidin'ny ppn io pp anisan'andro amizay nareo fa miarabatika rehetra ao miaraba tompoko le resaka buffet teo iny tsotra ihany ny sy namana zay ny efa tafaraka amin'ireny izy ireny de io zay angatsy oetsy amin'ny de tsotra ny teniko za hoe tsy io ny aleoko aty ny antony anakiroa le fandrombaka aloha tena ray zay de misy le mivody toerana io tsy mety miala fa nikibony do de zao koa ny tena tsy aleoko ao betsaka zahatra vaovao tsy mety amin'ny fahasalamako ao zany fa iverenako le hoe tsy io ny aleoko aty mba le hoe miresaka amin'ny olona misy olona tsy hitako efa ela toa zay malina fa tsy de le sesika am'le tena miombokevitra tanteraka am'le namana teo aloha de mety sampy tanteraka any amin'ny F1 indray ako ragoty ny mbo sariko ny sain'ny tanora zany betsaka métier mécanika zany amin'ny sport automobile kabetsara na iorana arivo mamoire métier de l'automobile zany manao recherche fotsiny ianao ohatra zao amin'ny F1 motoriste raha ohatra ianao zany lina amin'ny resaka mécanika de mety afaka mitanjaka zany nge tsy manofinofy akory zany satria misy malagasy amin'ny métier ny aviation amin'ny iny zany personnel au sol zany tena lasa tsara mihitsy zay mba hoe mba sarena say fa tsy de resaka loisir fotsiny zany le izy zay somary miteny manko ragoty de pitso le izy le pitso rehefa midovotro latify de tonga saina dolena olombelona dolentsy le resaka ko buffet teo aloha tena marina mihitsy isana vakina ihany ty aloha raha mba mety ny fanafonana didina taonay raha ny 9 avrily 2024 zay nisy nanafika teny ambato raha vavy le naolana zareo ny mamanay sy ny zandrinay mijery le dossier sy manontany zay de mienoeny fotsiny zareo nefa tena potika ny fiainanay hatramin'izao izy mianaka mbola tena marary nefa ireo daholo tena nanao efa afaka daholo miaraba tompoko io miarangamy piasika an'ity resaka takedare am'zana tena gaga mihitsy mandro le takedare teny mihitsiny takedare ile mavomavo apetaka amin'ny pneu ty diska za raha nga tena za zany hitonona anarana mihitsy zao hitonona anarana ho fantatry le polisy nametraka azy omaly mihitsy hoe monsieur Benz numéro anao ao za le niteny anao maly hoe tirariny ny tomobilin'olona tsy analy automobilina tsy analy automobile fa an'olona olona manatitra mpianatra tsy ampiray metatra ve rangaty tsy ampiray metatra zazakely 2 ans 3 ans no ateriny madapivery le rangahy fa mipetaka le takedare tsy mety rangahy zany tena tsy mety tena osa hoe tena aveo moa rehefa niteny tam'le rangahy hoe teny tam'le mpametaka hoe orangaty hitany io any tompony io mametaka nitsy zazy itsy io azy idiranao orangaty fiarahamonina ny anatao zany hoe anatin'ny enim-bolana tokony miserasera ny fandamina momba an'izay fiarahamonina ny atao tena fiarahamonina ny atao fa tsy mety raha fampiandrika androtoana ohatr' zany tena tsy mety de rehefa nitenenina morangahy de ahitany ihany ka le tsy vetezana izy na sorony te ihany ny takedare ia hainareo ihany ka le mahay miaramonina fa rehefa tenenina ianareo zay vao mahay miaramonina ena aloha raha ny fijeriko an'ireo zavatra io enim-bolana tokony mifampitaizataiza aloha Ivenco manolotra anao Mage 4 miaraka amin'ny La Chorale sy Quator Squad louange de Noël ao amin'ny CCI Vato miala 19 décembre manomboka amin'ny teloro ny tapakela dia azonao jifaina ao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny machine lasity vandry sy akourtige sponsor machine partenaire Ticket Place partenaire média RDJ Machine, un accès vers l'avenir. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca,
De 32 à 200 ampères, il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à l'enceinte Jumbo Score en Gourndjan tous les samedis 11 et 18 décembre 2021. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Vau be! Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manaleta eto, vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 arivo ariary monja. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Salut l'ami! À me voir comme ça, on pourrait croire que je suis un pro de la construction. Pourtant, je n'y connaissais pas grand-chose. Mais en passant chez Sanifaire, j'ai été si bien conseillé que j'ai l'impression d'être devenu un vrai pro. Plus besoin de chercher ailleurs. Chez Sanifaire, le choix est vaste et nos produits sont tellement diversifiés. Pas toujours évident de choisir le produit le mieux adapté à ses projets de construction ou de rénovation. C'est pourquoi nos vendeurs métiers sont là pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet et quel que soit votre budget. Que vous soyez professionnel ou particulier, venez chez Sanifaire. Nous avons un vrai savoir-faire. Commandez aussi sur www.sanifaire.mg. Sanifaire, le meilleur. Ivanko, Manouk Janao, Mage 4, Mianakam La Chorale, si Quator Squad. Louange de Noël, Awam CCI Vat, Miala 19 décembre, Manouk Telour. Nitapakela de Aznotify na Awam www.ticketplace.io, Nayena Massine, La City Vant, Sia Courtique, sponsor, Massine, partenaire, Ticket Place, partenaire média, RDJ. Massine, un accès vers l'avenir. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritra ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makany sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas farany taona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany. Ao aloha boka ianao. Saotra kia. Dessert glacé. Misy truffe chocolat. Le tena tiako. Misy pain d'épices. De papelika koa. Ie, sakafontsika amin'ity fety ty daholo reo. Foie gras, papelika farci, de bûche ny dessert. Men, aiza nana? Reto ny vomboandry. Fa nandeha mitety tsena mihitsy zany ianao nividy an'ireo. Tonga dia tao amin'ny leader price daholo reo. Ohatran'ny mahazatra. Ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary. Voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ty. Surprise. Netviam. Programme intégré d'assainissement d'un temps. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny havorana izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve? Sotra kely nefa vaolatsika. Fako aritsika ao anaty kanala ny tsy mampikirina amin'ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatran'ny kanala Andriatany. Izany hoe raha ny amin'ny toerana voatokana izany isika manary fako. Dia mivao azy ny olana, miasa ny kanala, veloma maro tondradrano, dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanala. Mazava le mahandro! Tambobia dia manolotra festival Vaksov andiany fahaenina alahady 5 Desambra amin'ny 6 voramaraina ao tany Katsaga Itos. Iarahana amin'ireo mpiangaly Vaksova maro. Somantanjombato, Laoatomsov, Tsomakapam, Antamitery, Gasomsov, Talapasafana Leso, Siadana, Andranomanano, Atomik, Fanjanantanahary, Gasomkalo. Asaina manokana, Midza, Odiay, Gasta ary ireo artista malazafa. Tongava maro, vididirana mirary. Apetana ary favaorina, arovy ny tenanao. Radio officielle RTJ. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX,
Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 000 arrières par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 000 arrières, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Fireworks amanolotra ho anao Christmas Town. Tanàna kely fenifety sy lalan-jiro maro loko. Fialamboly sy toeram-pivarotana maro ho an'ny tsena Krismasy. Mpanakanto mahafinaritra be isakarivo ary lalamasinina kely izay mandeha mihodidina ny tanàna manontolo. Mividim-pidirana amin'io 10,000 ariary fotsiny a. Christmas Town. Iaraka amin'ny Maman Noël mitondra mitoraka ity a. Tongava ary ny 1-20 Décembre eny amin'ny canal Olympia Rouddy. Sponsor Best Buy EcoClean, Havana. Sponsor radio officiel RDJ. Christmas Town. Manahoana daholo tsika sano volare lalao vaovao indray a miaraka amin'ny anjara vitana arivo ariary monjany no ividianana ny karatra kikisany mety azahoanao 50 tapitrisa ariary a ny toerana azontsika anjifaina ny tapakiry 67 hectare misotro Anosy be Andravoahangy Talatamaty loka mety ho azonao amin'izany 50 tapitrisa ariary misa 10 no zarainy miampy moteur 200 isa ary télé écran plat na subwoofer misa 1000 manomboka ny 10 novambra ka hatramin'ny 1 ny volana desambra ny lalao etsika koafa be mihitsy io a rahantsika amin'ny anjara vitana akoatran'ireo a dia mbola maro be ny loka mety ho azonao fa mandraisa anjara ary tsapao vitany Karaiso ny fiovana Baobab Plus no anome anao izany Baobab Plus no anome anao finday amin'le marika tsy nety voavidinao hatrizay smartphone na tolotra mety aminao satria ianao tia fahalalana mifandraisa milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoina larana 034 11 373 39 Baobab Plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra mba ho tena noely feno fahasambarana mividiana entana manerana magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato isy fanentanana maro samihafa manerana magasin isy fanomezana atelier déco ho an'ny ankizy roue de la fortune ary ho avy ao Père Noël amin'ny faly ankizy ary mandraisa anjara amin'ny tombola ny farany tao fa mety ianao no anisan'ny olona efatra azo ny loka amin'ny relokiny manova mahay mampona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao ny andindininy any amin'ny magazay Cosmos dia mirary Christmas sambatra sy taom-baovao atsika Cosmos, votre partenaire de confiance. Eo mba ny fihahiny ministry ny asa tanana sy ny haitao Ramatoa Sophie Ratsiraka ny Senama sy ny village des artisans créateurs manolotra ho anao tsena ny asa tanana Raitra sy Kanto ny 9 17 18 Desambra 2024 hatramin'ny 1 Janoary 2024 izay ahitanao trano efa mahery 900 afaka anjifanao fanomezana sy ny asa tanana maro vita malagasy toerana Senama 67 hectare andao ifanohana ny samy malagasy e andehanao vaksiny miaro amin'ny coronavirus satria izay no anisan'ny antoka azo fahasalamana tsara ka afaka mamelona ny ankonako Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Tena zao anatin'ny anatin'ny tarika. Izy anankiray mahafaty kely anazy lasa angezika alany. Fatalo izy. Ito maso. Iano a. Katro de tsena maso sia foto. Ieto maso sia tsy tena koalisa anatin'ny tarika. Le resaka fenova tiako vakina ihany le afatra napetraka ny olona momba na resaka fitsarana. Hoe nisy karazana fitsarana zany tamina resaka fanafihana teny mbato mirahavavy. De vakiko le satria tsy azoko le izy rehefa tena vakina. Fa azokazoko ny fitrangany fa ny fomba filazan'le olona azy ato nisy nanafika teny mbato mirahavavy de naolany zareo zany mamanay sy ny zandrinay. Mijery an'le dossier sy manontany an'izay manontany zay de minoeny fotsiny zareo nefa tena potika ny fiainanay hatramin'izao izy mianaka mbola tena marara nefa ireo
dahalo tena nanao efa afaka daholo raha mba tany tsy afa de nanao fanafoanana didy zahay fa tsy misy miraharaha zany hoe ty olona ity zany afaka mbola miantso izy rehefa aveo manampy fanazavana fa fitarainana mombana fampiarana didy izy ty sy fitarainana ara-piarahamonina mombana zavatra misy ary io manairaka foana ny fitsarana momba ny fampiarana didy io ny tena moa nisy fotoana efa ny andraikitra asa n'ilay atao hoe fakakevitra ara-dalàna araky ny lalàna consultant juridique fa consultant juridique mila mba jerena momba an'ireny mila tena jerena reny rehefa ohatrany ahoana ny zavatra manahirana ara-piarahamonina afaka de zao voaroiroy amle zay le resaky le olona ty akaiky aty olona ty de mandefa le message izy zany hoe ao anatinatiny raha-pitsarana be foana izy zany am'izao de misy zany ireo zay efa fantatra mihitsy zany taorianany enquête nataony Starsky and Hutch fa hoe ireo le izy de nefa nigatra de aveo voaka le olona zareo nefa ao anatin'lay fiainana ankohonana le tena mbola le mijaly sy fadirantaorian'le zavatra nitranga zany satria zany tsy afaka ao andoha mihitsy zany ary zay mahatonga dragoto miresaka amelona zandalo zany tena mianaitra ihany koa loa ny tena mitaraina ty rajesy ary andraharo ary salio rajesy moaliny ambotaka be mihitsy fa io zany fototry ny ambotaiazy raha avany andraharo de le eo am'le rond-point boribory be tao Kasomanga mipotra ny avany amin'ny 67 mipotra ny avy aty Ambohimanarina mipotra ny avany Analakely io ny sarotra tena sarotra ny mandamina eo ary za tena miantso polisy Kasomanga ao le rond-point be na Kasomanga misy ora izy io manomboka amin'ny fito ny manomboka ditra karaha vao tsy voalamina manomboka amin'ny fito de io eritreretra le namofo voatavo am'le voadidiny antsy ny tanako zany teo dona tam'le tôpila teo aloha zany hoe rehefa mandeha ambotaiazy Kasomanga aza mieritreritra ny tanana voadidy rehefa mamofo voatavo io ile izy bokra ny anarany akibe raha vao maratra de bokra ny anarany fa volondavenona sa mankakely fa mankakely sa volondavenona le nentina i bokra le volondavenona tsisy nanina fa nanao taratasy nanao taratasy za tompoko nandona avy atoriny palele inona ty zao so ihany lafa tsy hita amin'ny direct tsisy micro tsy manao an'izany tsisy atina ray ary de zay nomboka zay eo iverenana ny fitatarana ny tony misy SMS ty fitatarana ny tony resaka vaovao itony lay circulation eto amin'ny lalana arobase ny tanàna arobase akapobeny tsy avesatra bena ankatiky ny sety aza fa tsisy mpandamina matotra fa samy mandamina tena zany hoe io ange misy tandrifina asa samy hafa matoa ny olona mitaraina momba ny resaka takeo de za nieritreritro aloha za efatratra ny take fiarako telo tsy maintsy negosy ny sisa aloha mbola tamin'ny Sky Blue ny ana ohatray zafady mbola tamin'ny Ziparka ny ana za tompoko tsy manany any tena sere inona ho afy teny le takevy leka le rehefa sahirana ianao de atao hoe lait taquet raha ohatra ka te haka taquet anankiray ianao de tu prends 2 taquets tu divises par 2 on m'a mis la moitié de 2 taquets hoe de taquet ray zany nahazo tobilanao sa fa ataovy teny frantsay fa teteny rasiny efa niteny atao ve 100 taquet raha miara manahiranao na vo taquet fa tsy voatapy fa misy koa ny atake le izy matoa mba tantaraina sy resahana ho araky ny resaka natao teo hatramin'ny voalohany ny rivotra no mandefa karazana fomba firesaka mba hanala an'ilay endratra azonareo ve ao moa zany tsy ao anatin'io fa tsy maintsy resahana satria ny ana mahafinaritra miresaka ny olona tahaka ny zanak'Israely talohan'ny mpitany tamin'ny ranomasina ny sokatra jerenareo tsara fa ataontsika hoe efatretsy zany ny zanak'Israely epiteo raha ny statistika farany de misokatra le ranomasina everinareo fa raha misokatra ny ranomasina Mozambika de mandana dolo eo verereo folo manaraka ny Mosesy tsy ndeko am'zany rehefa eny an-dalana reo manjono de ny fitana atsipy mirindrina ohatran'izao atsipy ohatran'izao zany tsy ohatrany eny MDD
omena rangano le ty Ligue des Champions ty zay vetivety aloha ameko aloha ty azendahako ty dia avy eto izy ny Ligue des Champions 21 last night réveillon de la Saint-Sylvestre zay eo amin'ny Dana Club ny talata maty ny aliny iraky amin'ny 30 Desambra irahanareo amin'ny DJ Kero sy Sunny Group ny fandraisana anjara dia 140 000 ariary antsoy ny laharana 033 70 344 56 isan'ny mpanentana amin'izany Panif Laurent 21 last night réveillon de la Saint-Sylvestre Dana Club talata maty mbola miteny amin'ny radio anisany satria miresaka sport kely tao misy asy misy ty fatrany adinky miala tsiny tatela dia le resaka F1 ny resaka lalàna sy ny sisa ny officiel ohatran'izany dia tena sairina tanteraka mihitsy amin'ny teresaka ity satria tonga amina limite teknôlôjika ana teknôlôjia ana resaka sport mékanika resaka F1 io zany dia any aminatsika détail sisany zany ny problème amin'izao fotoana izao rehefa midofotra ao alatifia dia hita amin'izay hoe lasa raha zany zany ny hevitro omeko a lasa ambony loatra ny teknôlôjia lalaovina ao anatin'le asakasaka ekena fa misy commerce ao ambany misy marketing serasera ao anatin'le izy fa za mijery aloha dia tsy arako indraindray fa manina zao iny dia manina zao iny ka eo amin'ny vodiny James Bond ka le jiro maitso zay vao mety dia hitanay le bandy manao asa tsotra amin'iny rehefa manomboka amin'ny rehetra le menamena aty le avant le premier virage le voaloha départ io misy rangara iny tondra saina maitsomaitso mahafinaritra kely ny asa le ry le ry miampita amin'ny arabe ry arina zay zay vao miainga amin'izay le reny ny asa tsotra indrindra reny fa misy bandy reny tazana le ohatra ny grillage vy le misy soratra hoe reny koa tsy miovy reny mbola vy ihany mipetaka hoe tandremo veritapena bodiny lahy misy an'izay tandremo dia Hamilton mandeha dia sady manontany ino moa ty lokony pneeko hitanao fa hoe ino moa pneeko zao tsy haiko tsy Hamilton fa misy pilote zany dia jereo alohan'ny lahy io le pneeko hitany le izy fa le fiarina angana le tam'le départ iny tena diso le départ voalohany tena diso le nataony Hamilton tokony mahazo pénalisation iny le départ moa zany tsina le ohatra somary saika voatosika dia nandeha ny tany tokotany kely tany tokotany kely sady lava le tokotany nandeana lava eny ka ozy fia hoe iny atao jurisprudence omena aloha raha le Ligue des Champions alefatsy le Ligue des Champions ny Ligue des Champions allo Larissa manao antsy papier complet nanaovana fitarenana omaly very teo anelanelan'ny lalana ambodifona lavage sy ny tranojiro tsirama ambodifona izy ty misy carte grise de permis de assurance de visite technique ary karapanondro amin'ny anarany Rakotomanga Lalatina le numéro an'le fiara 5602 TBA raha le vehivavy teo Lalatina Rakotomanga sady Rakotomanga izy mbola Lalatina koa izy rehefa mba iangaviana onjy nahita azy mba hanatitra azy RDJ fa omena valisoa na iantsony laharana 034 19 119 54 na ny 033 62 912 70 Mariana fa tsy nisy vola tao anatiny fa ho an'izay nahita azy amin'ny anaran'ny Lalatina Rakotomanga izy teo Lalatina Rakotomanga Lalatina enjany zany nienjana mihitsy zany anarany zany resaka politika eny efa resaka le politika ty zany goto manao politika isotra zany jereo nge zany Stéphane Guillon zany mba jereo nge zany mpanao antsika na frantsay miresaka politika jereo nge zany Gibetos zany le izy manko zao manahirana aloha manahirana aloha za zany goty ela zany Dolevy ao anatin'ilay loha hevitra rehefa miresaka ary zay foana ny endraisako ho namana ny général Serge Zélé teto raha nyresaka ny fanaovantsika teto tamin'ny général Serge Zélé tonga teto reny le serasera ilaina satria nahoana firesaka manao hoe tena namana ranga zaho izy karaha ohatra misy zavatra tataraina sy ny sisa raisiko izy angetsy hoe eny fa tany dia tonga dia jenjina ny anina ny sofiny tsy zay fa raha vao manonona zaka efa trany amkidona maraina ka trato amrivotra tratran'izany foana raha vao manonona le voambolana hoe politika dia misy tena endratra be misy danza be zany ary misy olona ny antso teto ary dia ny antso n'izay taksa rehefa avy eo raha ohatra zasaina miresaka politika loatra manahirana le amrivotra manahirana ahoana reto inona matahotra nga isika fa za zany manao décrispation amina resaka radio manala ny endratr'endratra matombo resaka zavatra tsotra ohatran'ireny inona moa ny olana ny miresaka ny zavatra ohatran'ireny sa nareo mieritreritra nahako tamin'iza le nametraka le chiffre tamin'ny 2018 non mety matahotra an'le
le izy koa sahirana hoe hiady hevitra ao anatin'izay kianja zay le olona sasany kanefa zany tsy miantso azy hiady hevitra eto ho an'le resevera soverana taxi be aloha le nanao message tany amin'ny ngiay zay taxa de afaka miantso le numéro anananay ato nareo de afaka mivahiny am'izay fotoana ilainareo satria tsika niantso reseverana taxi be francophone le raha ihany hoe je suis disponible aussi si vous voulez bien que je veux me vahiny chez vous de afaka tonga izy am'izay fotoana mety fa amin'ny fitsasany mihitsy izy de efa tonga mangataka mihitsy an'le bandy zany reny mihitsy koa ny anany tena tiako tonga eto na miresaka de receveur soferana taxi be zay mba alefan'ny coopérative na ny tompona fiarakodia amin'ny ligne makeny vato ambotratriny mahitsy ohatra tsy horerify ny taxi be rehetrarehetra misy sabotsina mena koa de indreto ara ireo lalao tamin'ny fisariana voalohany mba hijerentsika tsara le mampiny Real de Madrid tokony eo amin'ny Benfica rehefa aveo Real de Madrid eo amin'ny PSG de misy ao amin'ny Real de Madrid miteny taxer fa Benfica iverilay kanakana de Manchester City tokony eo amin'ny Villarreal, Bayern de Munich eo amin'ny Atletico de Madrid, Liverpool eo amin'ny Salzbourg, Ajax eo amin'ny Inter de Milan, Juventus eo amin'ny Sporting Club de Portugal, dia Lille eo amin'ny Chelsea. Noho ny vita zay de hoe tsy mety ranga zany de Lille mbola eo amin'ny Chelsea ihany. Deus Lille efa antsaratsika io ny tombony ao anatin'ny reto fisariany reto de izao ohatra ny any Lille ohatra ny tenanay raha ohatra ka mety ny atao de hiezaka hividy billet anio ka nanokaramako ray manontolo aza no mety ho lany amin'ny fividianana zay billet zay de hovidiko io satria nahoana ho ao amin'ny kianja ny Lille zany i Chelsea zany ny tombony ao anatin'izy tony rehefa mandeha le fiaonana ka de ireto ny match amin'ny 8e de finale la Ligue des Champions ny Salzbourg Red Bull Salzbourg eo amin'ny Bayern de Munich de Bayern de Munich hoe azoazo ihany zany taovy miady tsara. Sporting en Portugal eo amin'ny Manchester City, Benfica Lisbonne eo amin'ny Ajax d'Amsterdam, Chelsea eo amin'ny Lille, eo ambony papier Chelsea ny Chelsea kote 10 ny Lille. Ny Atletico de Madrid eo amin'ny Manchester United, match be zany. Baolina be zany. Villarreal eo amin'ny Juventus, mbola baolina zany. Ary tena baolina Inter de Milan eo amin'ny Liverpool. Baolina koa zany satria nahoana Inter naikinaiky fotsiny kosa aloha. Fa Liverpool sy Liverpool sy Bayern amiko hevitro ty. Manchester City tsy ataoko ao anatiny. Ny collectif sy ny élément ary résultat sur terrain am'izao Bayern sy Liverpool ny hitako hoe tsara ny fahitana azy eo am-piatrenany ity. De ny Paris Saint-Germain eo amin'ny Real de Madrid, samy ekipa tiako reo de amin'ny volana février tsika mifakahita. Aza taitra raha resy Real. Alao tonga de te aza taitra raha resy Real. Eny efa le izy taitra satria zao le raha ohatra ny Real sy Paris Saint-Germain kosa aloha de makafy mijery le baolina ary raha manao pronostika de miteny hoe zaranga lasa sahirana fa rehefa tena tsy maintsy de maka Paris Saint-Germain amin'le match. Za aloha zany ny match aller any Paris. Any Paris ny aller. Kopieko le anaty mbola amin'ny volana février io. Any Paris ny aller. Ie, mbola amin'ny volana février. Andraso hoe any Paris ny aller de any Madrid ny retour. Eto zany rehefa tsara kokoa manao retour netan'olona. Ie. De zay nge hoa le teneniko hoe aza taitra de teny zao de va toneo foan'ny paka Real dina fa manina le zany zao aloha efa manomboka le tonony fo raha amiko aloha zany zavatra teneniko le tonony fo moa zany raha ohatra ka misy aloha zany mpijery baolina koa de tora kely tokoa ny ampijerena sisisy misy aloha zany na ao anatin'le Formule 1 misy anatina ekipa izay zany fa le izy any amina resaka eny ambony kianja mifandanjandanja ihany lalao fa any ivelan'ny kianja no mahatonga na miteniteny zao sahady hoe alaminy teny zao ihany na raha ohatra aloha jerena tsirairay ny match zany aloha jerena tsirairay ny match aloha zany l'équipe anglisy anisan'ny mahay miatrika match avo lenta zany hoe question de route question de pression question de tactique sy technique matanjatsaina kokoa sy arabatana ny anglisy noho ny championnaty de no ireo ohatra Manchester City sy Liverpool sy Manchester United reo ny élément andreo mbola kindrasiana le rony fa miaraka amin'ny fahaizana zao ohatra Bernardo Silva zao ohatra mody kelikely mody volom-bava kely
fa zany tena hitako mihitsy mahay mitsofoka tsara ao anatina ekipa any de miandry de mampiady hevitra de mampiady resaka fa baolina io nge ohatran'le hoe intéressant be ny championnat ny Formule 1 ry antsa votosy rehefa vity ny Formule 1 iny de milay manaraka eo mars io zao mars ny grand prix voalohany moa de solony Bottas Russell nidika vina fotsiny atao aorianany izy tsy fantatra raha efa fanao le izy fa za manokana za moa zany le sport automoto tsy de maharaka loatra fa efa fanao fa nahaliana anany jery an'le débat après an'le sendra zapizapy de nahaliana anany ny mahita an'le izy nge de zao enao mahafantatra zavatra be de be mihitsy eo ampianona sy eo ampijerena an'le izy rehefa vita zao ny tirage ty de nataon'reo mihitsy ny an'le izy inona le erreur de inona ny zavatra mety inona ny zavatra tsy mety mivoaka atao hatramin'ny hoe efa misy ihany zany nitsindry avy any ambadika any hanika mbola point d'interrogation be hoe so de fika mihitsy ary le izy de azo etreretina fika ay le départ voalohany le mbola voaniainga mihitsy départ voalohany nge tsy naninona fa tany dépassement faharoa le départ voalohany mbola le mbola le virage tsy nanina fa le lasa lasa le alobe Mercedes tamin'ny départ ny premier virage monter le son premier virage igny efa mafy be tsara ny Mercedes tamin'iny de efa tsy naharaky Verstappen fa taty amin'ny dépassement faharoa lefa niditra nanaosika ny undercut ny Mercedes zay hoe premier arrêt ihany no nisy an'le godogodogododa kely iny de zay tonga le nakare iny de zay le izy tsy le tare amin'ny tsaiky firy amin'ny tour iny le nisy le nanivaka mbo tsy naninona nanivaka io de any koa metika satria tonga de fantatra hoe le izy aloha zany ao anatin'ny fomba fandiniana le resakantsika teo hoe avolenta loatra ankehitriny zany ny teknika sy teknôlôjia ampiasaina de efa hita nandritra ny resaka hitanareo nisy fotoana na Verstappen moa zany aloha miaino ihany izy fa nisy fotoana atao anatina grand prix anankiray Lewis Hamilton ny teny mihitsy inarina zany causenareo amiko zany zaraha tokony akarena tsy mahazo miaccélérako Bottas teneno riarina ry hoe ananina de ozy le Bottas efa tsy ao misy an'izay Bottas efa lafiny tsy tadidiko Brésil fa tsy fantako hoe eo amin'ny volant any Hamilton ve tsy misy hoe Bottas out tsisy ohatra tsisy ve tsisy fa le tableau tsina le info be de rehefa jerena hoe zany dia misy 20 eo ny info miditra ao amin'ilay pilote mety ho possible de rehefa miresaka koa itoto Volso sy Bobotolo fa afaka ohatrany samy manao ohatran'izao de miteny manao ohatran'izao de miteny za aloha zany rehefa miaino raha vao tsy misy an'le version française sous-titré eto de rehefa le miteny fa mahafinaritra fotsiny le hoe asian'le ron caméra hatrany anaty casque ny Charles Leclerc le nanaiky iny zao de Alonso misy version mazava tsara de misy le caméra le zavatra misy velo fa tsy azoko lefa le aty amintsika hoe ohatran'ny version ohatran'ny kasokasoka be version sous-titré le atsika rena le avoaka rena le satria misy tactique le tactique iny le tsisy afaka mahino fa zalary ihany mahina le izy fa le version avoaka amintsika zany efa version avoaka ny olona rehetrarehetra amin'ny alina satria mafiltrena koa satria raha le information be de be etra te tomobile 20 de hoe ntsika daholo zany teneny eo leo ihany no farany fa tiako tenena hoe le qualité an'le feo an'le fifampiresahana mitovy daholo ohatra George Russell ve fa tao anatin'ny 20 dans be le tsy tadiditsony nge le ambiny am'le obnubilé par Verstappen sy Hamilton ny azo raha sainlesa mitanisa ako tsy nodalo de fantatra satria mafaty fa tena le satria midona matetika tsy nodalo toetra mibany teno na afiafia any tomany bandy mampalelo anazy ao fa nefa ao fony le ria de Mick Schumacher le ria nge tena 0 point le ria izy amin'ny final Mazepin Mazepin fangaroko voninahitra misy bandy nefa zao rehefa miteny matetika aloha satria télé frantsay moa matetika ny hita Esteban Ocon puis Gasly de izy Carlos izy le fahatelo le Lando Norris le fahatelo tam'le grille Lando Norris ty mavatra Lando Norris Lando Norris le ry ohatra ny Kevin Adams zay tareny mahafinaritra le fa Leclerc zao frantsay vehivavy rehefa mijery télé io rehefa mijery an'le izy de Lewis Hamilton aloha tian'le vehivavy ihany
vehivavy vitsivitsy ihany ny tiany Max Verstappen. Max ohatra sotra zao. Satria nizaka amin'ny teny zany ve? Coureur zao kory. Ary le Bansono le deuxième pilote izy moa le Bansono le avy any amin'ny F2. Mbola vao hiakatra satria mbola tsy fantatra izy hoe tafiditra amin'izy satria mbola tsy fantatra tsy mbola misy contrat signé. Eny ara dia omena koa ny agenda zany a ho antsika rehetra mitondra ny ankizy miala voly ho antsika rehetra amin'izao farany taona izao zany a dia anisany tokony hoentina ihany koa mijery fampisehoana ny ankizy a dia anao tontolo andro mahafinaritra miaraka amintsika eny amin'ny Iarivo centre commercial eny an-Dranomena eo akaiky ny Jovena io zany a ao amin'ny mpitany ambassade américaine io le lasa hoe Iarivo le pakoma taloha io zany io ny lasa hoe Iarivo centre commercial misy galerie commerciale io dia misy enterprise tsika aketsy ao zany a tontolo andro ny misy ny la bande à Momota misy sehatra ao atsangana eo dia misy spectacle maraina misy spectacle hariva dia misy lalao iarahana amin'ny ankizy fakana sary sy fifananana kely mahafinaritra kely samihafa mandritra n'io alahady io efa tsapa ihany tokoa tao anatin'ireo olana natrehana samihafa nandritra ny taona sy ny fitsapatsapana ny orinasa samihafa zay hatramin'ny ity daty androany ity dia mbola maro no hoe mividy zavatra omenan'ny mpiasa fa tsy tena nanao lanonam-be amin'ny resaka krismasy. Za koa zao tena mandinika hoe tratra ny takeranga Benuel zany Madoa tsy tonga ohatr'izay ve? Tsy ny ankizy tsy mino an'ity ringa Benuel tratra ny take zany tsisy tsy de tena misy loatra le ronona misy mampitahotra ary tsy tena misy tsony le ohatran'ny trangakely mafinaritra kely misy Benuel tsy anona Analakely le asa kely majinika satria tsy mety tsy azanongonanao olona na ny kafa koa tsisy any amin'ny tamalalaka hafa tsisy ny tamena be tsisy tsisy tsy haiko zao ny tamena be na tsisy misy na tsy misy na ny ao eo amin'ny lalana makany itosy le fanterako an'lahy ohatrany tsy de misy eo nefa matetika rehefa fa am'le asa majinijika rehefa raha ny taona manko mba manao sifra nge le pakasary rehefa le am'ireny aloha fa tokony hoe misy toerana hafa dia afaka atao ka ohatra hoe toerana malaladalaka ohatra hoe iny akaikikaiky ny andrasotsitonono koa iny any amin'ny lalana fizotanana Analakely makany tany mena misy toerana misy trano ravarava misy tolotolo mafaniva sady azo an-dakely ho antsika rehetra zay manana fanirana nao fety farantaona amin'ny fotoana any full point Silhouette de l'Est. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy nefa rehefa iny zay manasa olona alasina hitanarana vilaka misy masamboky manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Vaovao andraminy Gino Ice. Izay zava-pisotro manala hetaheta vita avy amin'ny dité natural. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendé comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.